Eny ary satoneny amin'ny hetsika natao indrindra kalazany ny fahitalavitra ma-TV ny faharoapolo taonany moa ny horonan-tsary horonan-tsary izay natao indrindra zany ny fehezana ny roapolo taona ny sy ny fahitalavitra ma-TV nanomezana fahafapo ihany koa ny mpakafy sy ny mpijery ny fahitalavitra ma-TV nandritra izay fotoana lava dia lava izay hoentina amintsika miandalana ety ihany moa zany toy ny fandaram-potoana ao anatin'izay fankalazana sy ny fanamariana ny faharoapolo taona ny fahitalavitra ma-TV izay fa lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray miompana amin'ny ara-pinoana nisy ny hetsika sakafom-pifaliana izay nokarakarain'ny sampana tanora kristianina eo anivon'ny FGKM Ambodifahitra Martiora arahantsika vetrany ny akon'izay hetsika izay. Efa nandritry ny taona maromaro izay no nikarakarain'ny sampana tanora kristianina avy ao amin'ny FGKM Ambodifahitra Martiora sakafom-pifaliana. Tamin'ity taona ity dia tao amin'ny espace-tina Ankadikely no nanatanterahana izany sakafom-pifaliana izany. Izao hetsika izao no natao dia mba anehoan'ny sampana tanora kristianina ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana ananan'ny mpikambana tsirairay. Ny chorale Faniliny Martiora izay ao anatin'ny sampana tanora kristianina avy ao amin'ny FGKM Ambodifahitra Martiora ihany mantsy no nanao ny fanentanana rehetra mandritry ny fiaraha-misakafo. Novetesin'izy ireo avokoa ireo hira izay efa nafantarana indrindra fa ireo hira izay efa noraketina tao amin'ireo album roa izay efa nivoaka tamin'ny taona lasa. Ankoatra ny hira nefa dia nisy ny fampisehoana dimirindra. Na izany aza dia tonga nanatevi-daharana tamin'ny fanentanana ihany koa ny tarika El Diva. Azo lazaina fa voromaro namaly ny fanasana nataon'ny sampana tanora kristianina avy ao amin'ny FGKM Ambodifahitra Martiora ireo kristianina tao atoerana ary tsy vitsy ireo tapaka sy namana naneho fiombonana tao anatin'izany rehetra izany. Misy raha teo ny fifananana isan-karazany ary afaka nandray anjara avokoa ny rehetra. Fa inona moa no isan'ny tanjona tamin'izao hetsika izao no karakarain'ny chorale Faniliny Martiora avy ao amin'ny FGKM Ambodifahitra Martiora izao. Zao hetsika sakafom-pifaliana natao izao hoentina andeha ampandrosoana ny asan'ny tompo eto amin'ny fiangonana FGKM Ambodifahitra Martiora ary ny sampana tanora kristianina avy ao anatin'ny fiangonana mikarakara azy ity. Izany dia hoentina anaovana ny adidy ivelany amin'ny asan'Andriamanitra sy ny adidy anatiny indrindra fa ny akany izay mbola ao an-dalana mpanaovana azy amin'izao fotoana izao. Mahafaly tokoa izay ezaka ataon'ny sampana tanora kristianina eto amin'ny FGKM Ambodifahitra Martiora. Iray amin'ireo sampana velona atao anatin'ny fiangonana izay maneho tokoa ny finoana amin'ny alalan'ny asa ary isaorana izy ireo ny amin'izany ezaka ataony nisy efa nataon'izy ireo misy ataony amin'izao fotoana izao ary antenaina mbola hitohy izany. Ary izao hetsika izao ihany koa dia anentanana ny taranaky ny FGKM Ambodifahitra Martiora rehetra ny kristianina tsy ankanavaka mba samy aneho ny finoana amin'ny alalan'ny asa satria misy izay zavatra lehibe kasatsika hotratrarina dia ny famitana ny riana amboniny akany. Araka izany dia manana didy ny sampana tanora kristianina avy ao amin'ny FGKM Ambodifahitra Martiora amin'ny asa anatiny nefa ihany koa dia tsy miamboadidy izy ireo amin'ny adidy ivelany indrindra fa amin'ny fanamboarana ny akany. Azo lazaina fa efa miroso tokoa ny fanamboarana ny akany ao amin'ny FGKM Ambodifahitra Martiora amin'izao fotoana izao ary tena tsy mikely soroka ireo kristianina ao atoerana sy ny zanakam-pelezana amin'ny fitondranany anjara biriky avy amin'ny tsirairay. Amin'ny zoma voalohan'ny volana Mey izao sy ny sabotsy ho avy izao dia mbola misy ny fitsangatsanganana sady kermesy atao eny Ambodifahitra ka anasana ny olona rehetra tsy ankanavaka. Izany no atao dia ho fampandraisana anjarany rehetra amin'ny fanamboarana ny akany eny atoerana. Ety ampamaranana ny fampalalam-baovao ary tompoko lasy tompoko vavy dia tsara ny mampatsiahy antsika fa ho vahin'ny fandaharana resabe eo amin'ny andron'ny rampitso Andriamatoa Naivo Raholdinina Solombava-bahoaka voafiny tao anatin'ny boribory-tany fahadimy teto Antananarivo renivohitra. Iresaka ireo lohahevitra maro samihafa ny tenany araka ny efa nambara teo izany dia ho vahin'ny fandaharana resabe ny Solombava-bahoaka Naivo Raholdinina. Mifaritra teny koa tompoko lasy tompoko vavy ny fampalalam-baovao antsika tamin'ity takariva ity isaorana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ary isaorana ihany koa ny tsy fisarahanao amin'ny fahitalavitra ma-TV ao anatin'ireo toy ny fandaharana maro samihafa. Veloma tompoko.